tsika tompo. Andriamanitra mahery indrindra ianao tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ary ndoalika rehetra dia mandoalika tokoa amin'ny anaran'i Jesosy manaiky anao ho tompo ary mpamonjy tokana mandrakizay. Nefa amin'izany mahatompo sy mpamonjy ianao zany indrindra no anehoanao koa ny fonao tia indrindra dia miatra ny mpanotaka dia hidinanao amin'ny fanetretena lalina indrindra. Tsy hoe teo aminay fotsiny ihany fa haka ny mahampanota anay teo amin'ny tenanao dia izay mampanota mampikotrana ny fiainan'ny olona ary tsy azoany fitsaharana na fiadanana dia tonga ianao miteny hoe fiadanana aminareo ary maniraka koa ianao ny mpanomponao hitondran'ny fiadanana zany dia miantoka hoe izaho momba anareo ary momba anareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Misaotranao amin'ny afatra ambony dia nitson-dranomasina izay fanampombanao ny olonao rehetra fa izay lazanao tokoa fa amin'izay nanaovanao fanekena dia nanokatra lanitra ianao izay tsisy afaka hanakatona ary ny vavanao mitenka tsisy afaka hanakombona milaza hoe fiadanana ary manonona hoe fitahiana ho an'ny olona kasitrahana. Tanteraho aminay koa zany amin'ny tiandro ity ry Jesosy eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fanataonanao ny fonay ka dia sokafo ny masom-panahinay ary vangio ny fonay mba hita ny voninahitra ao ary andrindrindra ny feonao ka ho velona izahay dia amin'ny finoana masina indrindra izany. Ho voninahitra Andriamanitra izay rehetra efa natao teto amin'ity toerana ity ary mbola voninahitra ao amin'ny andro anisanay ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mboraisintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny Mateo toko fa 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Ny rahantsika mamaky zany dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galily ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany ary no nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahana ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra namdidiko anareo ary indro za momba anareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Ny lohateny lehibe izay manjentsika nandritra ity herinandro dia ny hoe Andriamanitra miahy ny olona ary amin'ny tiandroko ary dia hoe Andriamanitra miahy ny olona amin'ny fiahina mandrakizay ka ny hoe miahy dia azo lazaina hoe teny mahafoaka hevitra maro izany ary hevi-dehibe raha kapoka ny heviny amin'ny akapobe dia midika hoe ny miahy dia mitsinjo mikarakara zany mihevitra zany misahirana hanao izay avelomany olona ary arovana ny aina dia midika hoe miandry sy mamahana izany raha horaisina ny ohatra ny amin'ny hoe fiandrasana ondry izay nitenenina Jesosy indrina tamin'ny Petera fantatsika ny hoe ry Simona zanaky Jaona motiava ianao eny tompo fantatrao fa tianao aho izy dia honao i Jesosy taminy fa hano ary ny ondry keliko ary rehefa aveo dia nampiniko hoe andraso ny ondriko zany hoe ny miahy dia mijery izay ilain'ny ondry izay tadiaviny zany dia mandinika azy dia mamantatra izay mety manahirana azy ary indrindra hoe raha misy mampaharary azy na mandratra azy dia mikarakara azy mba hatomombana ny fiampiainana zany raha kapoka dia ny hoe ny ahasambatra azy tsy hanana ntsony zany hoe hayana tebotebom-piainana na manahoana manona adiny fa lay mpiandry azy dia mpiandry azo antoka toa hoe mpiandry tsara tokoa dia afaka niay azy afaka niantoka azy ary ampaharitra zany hoe fahasambarana zany dia tsy nafa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny eo aminy satria tsy hoe mpiandry fotsiny izy fa mirakitra ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ary atao izara sy anome izany araka ny tenin'i Jesosy hoe izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ny feno zany endriky ny famonjena sy fitahin'Andriamanitra izany amin'ny alalany ka amin'ny tiandro ity dia teny fanomezana toko lehibe no natao amin'i Jesosy ho an'ny mpianany raha namela hafatra tamin'izy ireo izy ary indrindra hoe hiraka sady baiko mialohan'ny odinany amin'ny raina ny an-danitra zany ao na hoe ny teny neto
manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy komandy ihany nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ahatonga azy reo koa mpianatra zany hoe ho mpiray lova na iray antoka amin'Andriamanitra dia mandova ny are-pahasoavana rehetra, ny are-pana rehetra, ny fitahim-pana rehetra, zany avy moa nirazan'ny ten'Andriamanitra azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha maniraka izy dia miaraka amin'izay dia omeny toky hoe arendro zao i Jesosy momba anareo mandrakariva mba hanampahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra miahy ny olony ary miahy indrindra ny mpanompony zay rahany mba hanao ny asany araka ny teniny hoe lazaiko aminareo marina tokoa zay minoahy ny asa ataoko nataony koa. Ka tahaka ny Ray tao amin'ny Jesosy nomba azy hatramin'ny farany dia izy koa momba ny mpianany sy zay rehetra irahany hanosany fanompona masina izany. Toky sady antoka lehibe omen'Andriamanitra antsika ankehitriny koa izany raha mbola miantso sy maniraka asianao ny tompo mba hanambara ny filazan'ny tsara ny fahasoavany sy ny famonjena. Arak'izay no hoe izaho momba anareo, aonany amin'ny hoe momba ary momba anareo dia milaza fa ny hoe ny momba dia ny hoe voalohany aloha dia mandray, zany hoe mankatoa malaiky ny dikany. Tsy Andriamanitra miseho fahavalo na manohitra anao fa mandray anao dia manaiky anao. Dia eo koa ny amin'ny momba amin'ny olona zay akaiky azy dia hoe tsy mamela azy ho irery izy fa miahy azy izy, manara-maso azy izy, mitsinjo azy izy. Raha misy ny adiny na ny fahavalony dia miandany aminy izy, dia miaro azy izy, dia mitahy azy izy. Ary amin'izany satria setry zao fiainana zao na fitsapato-toetra, ny sasana fizahana toetra dia mampahery azy izy, dia metoky azy tsy mitsahatra izy. Ary amin'izay ataona ny asan'ny tanany dia manambona azy izy, mitahy zay le hoe izy hitahy ny asan'ny tananao, dia mampahomby azy izy, mampahavokatra azy izy, dia mampandresy amin'izany ady izy, dia mampijoro azy izy mba haharitra mandrakariva satria mba azo mandrakariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Hitoetra amin'izany toeram-pitahian'Andriamanitra zany izy satria ny tompony momba azy. Dia arak'izay dia omenantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ary misy raha tononkira zay tsara hotsongaitsika. Tamin'ny fotoan'andro raha tonga iaty tamin'ny Joda fanjakana atsimo zany reo miaramila avy any Syria, le hoe taranaky Moaba sy Amona dia ray tahotra Josafata mpanjaky Israely satria maro ireo marobe. Dia niantso fifadikanana sy fivavahana amin'Andriamanitra izy talahonany famonjena satria fantany avy hatrany fa ho resy izy raha ny isa fotsiny no jerena na tombanana. Ka tamin'izay dia naniraka ny mpanompony ny tompo mampahery an Josafata araka ny voasoratra hoe Arjaziela, io zany le mpanompon'Andriamanitra ny rahany, zanaky Zakaria, zanaky Benania, taranaky Levita avy amin'ny taranaky Asafa. Safa moa lay mpanao salamo hitatsika tsara boky salamo, tsy hoe Davida ihany nanao salamo fa reo dia tena mpideran'Andriamanitra, zay ny asa-pisonana zay voatendro azy. Jaziela dia voatsindry ny fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe mianohy ianareo ry Joda rehetra sy ry any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah aminareo aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady hoy Jehovah fa an'Andriamanitra. Tantara faharoa zany ny fatoko fa roapolo. Dia eno ny tenin'Andriamanitra, Jehovah no iado anareo fa ianareo kosa ankina. Efatra any amin'ny Exodosy toko fa 7:20 zany adiny Mosesy zany. Ka midika ny hoe aza manana be eritreritra foana, sa maharesitsika ve amin'ny ayatsika tsika vao mainka resy mahazo verifery hoe manodikodina saina sy miampitreritra avao vao mainka nikely ananana za foana. Tsy zay no atao, aza manana be eritreritra foana, ndikany fa mivavary mivavah tsara. Ao na hoy ny ten'Andriamanitra mivavah mandrakariva ary aza mitsahatra ary mifahara amin'ny finoana. Ina ndikan'izany? Azo ny tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny toky zay omenanao, tsy anao no hiady fa Andriamanitra no miady anao raha manaiky azy ianao. Ahoana ary ho ny tononkira ny amin'ny toe fomban'Andriamanitra dia fantaritsika ny tononkira anankiray amin'ny fiaranantsika hoe raha mety olona ady sarotra matoky
ombanao Jesoa mahery, ombanao tsy miady varotra, ombanao anie Jesoa. Inona ny dikan'izany de hoe tsy aninona ianao, zay azo matahotra foana. Miaraka amin'izany ho an'ireo zay ny raha ny tompo anao ny asa azo tony amin'ny fahazany tsara, satria tsy hoe asa fiaso io fa tena ady ny finoana mihitsy io. Ary misy zany ny fahavalo, tsy olona io, tsy nofamandra fa fanaratsy eny amin'ny rivotra zay miasa. De anao moa iny tompo mampandre ary mampahery ireo mpianana, ho alan'ny olona rehetra nareo izy noho ny anarako, nefa tsy isy very na dia singam-po iray eo amin'ny lohanareo asa. De ampiny hoe amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Diko atoko farika amin'ny roapolo moa io. De ny Matteo toko fahafolo de milaza an'izany koa fa na dia ny volondohanareo azy izy dia voaisa avokoa, amin'ny andiny fahatelopolo zany. Ka ny fantanina raha milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Izy amintsika reto no mahisa ny volondohantsika. Volondohanao eo tapindohanao voisanao. Ina amin'ny hevitr'Andriamanitra amin'izany? Satria tsy haiko zany fa izy mahay azy, izy mahay azy de avelao zany izy no hikarakara anao, avelao izy ombanao. Mitsinjo anao hatramin'ny atsipiriny kely zay tsy tanomasonao akory izy. Zany no heviny. Io le mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo satria mpiandro tsara izy, tsy hoe ny tsarana fa ny amantarana ny momba ina ny ilaiko. De milaza zany fa izy tokoa de Andriamanitry ny lehibe indrindra, anefa koa Andriamanitry ny kely indrindra, kely indrindra. Da amin'ny fotoanandro efa laza teto hoe amin'ny tsy tanomaso kory azy indraindray de hoe jerenireny moa amin'ny microscope zany hany no ahitana azy, na jerenireny amin'ny fomba fitaovana fizika hafa, tahaka ny hoe rayon laser nga moa misy mahitana zany, nefa Andriamanitra no efa nanao izany. Raha mandeha ny etsahinao manitsaka ny ahitra eny ianao de hoy zany hoe lenideniko maintsy mafiny izy zany mahafinaritra, hay ty itsahinao amin'ny tongotra eo ty dia amanaly ny bibikely ao, milaza fa hatramin'ny kely indrindra no arian'Andriamanitra ary izy mahafantatra azy. De hoy ny tompo mametoky antsika raha anaty fahoriana itsika ary raha tojo ady sarotra ka mety mahatsiaro mirery. Anao i Jesosy tsy amelanareo hokamboty aho, angaty aminareo mombanao izy tsy amelanao irery izy. Arak'izay de misy hoe vavolombelona ny amin'izany hoe fomban'Andriamanitra izany. Koa raha ny testamenta taloha de zoetsika vetivety. De teo no misesy natsoin'Andriamanitra izy, ndao makany amin'ny Farao lazao hoe alefaso ny zanak'Israely, oka zay ny fanadevotana. De ino nataony misesy? Nialatsiny avetrany izy aonao izy, votsavava tsy mahay mandahy teny ahoany zany no raha anao ankany amin'ny Farao, de laza hoe alefaso ny Israely onoko, ho faty vetivety eo ao izy. Ina ny fanjavatra anyseho? Ny vava amin'ny misesy. Nitendren'Andriamanitra ary nampiteneny toy ny afo ka nanjary feo feno fahefana na tonga reo loza folo zay nananaran'i Jehovahandriamanitra any Farao ambara-panaiky ny andefandry zanak'Israely ivoaka any Egypte. Ary tamin'io de hoe alefaso tany hoe roay mihitsy andeha satria mitondra loza eto amin'ity tany ity. Netranotsika miverina mamaky le loza folo sy nanafaha zanak'Israely. Dia nivoaka soamantsara izy ary tsy vitan'izany fa nampombanareo volamena, kavina, faingo sy ny sisa, satria reny dia anomanana reo fanakamasina. Tsy nanaovana lombola kelyky aloha iny tatarafa fa zay ny fihevitr'Andriamanitra hoe ento izy ho any an-tendrombohitra any nanaovana fanatitra ao mandra-pahatonga any Jerosalema fehizay zany. De tanteraka tamin'ny Mosesy na votsavava na tsy mahay mandatena izy. Araky ny tena aty amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany hoe tsy ny mahery am'izao tontolo zao ny fidin'Andriamanitra fa ny malemy indrindra. Raha nitarainy Paoly amin'ireo tsilo zay nahazo azy matsiaro ny fahalemeny, de ao nao ny tokomeny tompo azy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko izy tanterahina amin'ny fahalemena. Dikany hoe meteza fotsiny any apetrao aminy ny fiainanao, ampitsara izy hiasy ombanao. De teo riali-paminany irery koa kanefa nandresy mpaminany bala 10,100 da izay niseho ny tantara do tendrombohitry Karmela zay nampiaikitsy ny olona rehefa resy ireo satria tsy naharehitra reo kitaibe. Niantso reo mpaminany bala hoe areto reraka izy
misy ara amindreo de hoe lasa nandratra ny tenany mihitsy nandidiny tenany sanatria hoe manao fanatitra velona kanefa tsy naontsina izany fa rehefa ele no niantso kosa de teoneo dia nijelaka ny afon'i Jehova nilatsaka avy any ambony de niankoka ny olona rehetra indrindra Israely nilaza hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra satria nahery ny tanan'Andriamanitra nomba ny Eli. De tao ry Gideon, tantaran'i Gideon hatrany amin'ny sikolelah fantatry ny sasany amintsika antsoin'Andriamanitra hiarika ireo Midianina zay nampahory ny Israely ary amin'izany dia natonga reo Israely hery tany tendrombohitra de nanao zo zay iarovana azy any amin'ny tsara toko faheniny zany ko na dia maro sy mahery aza izy ireo dia mbola naharesa azy ihany Gideon niaraka tamin'ireo olona firy 300 lahy fotsiny ihany 300 satria nahery ny tanan'i Jehova Andriamanitra zay nomba azy. De tsy olazaina amintsika intsony andro Davida nataon'Andriamanitra ho mpandresy ary ho mpandresy hatramin'ny fahazazany raha ny andro ny ondry izy de nanakombona ny vavany liona zay nikasa amery amieravira ny ondry zay nandrasany. De onako nafantarany ankizy any Davida de izy zay nandaboka any Goliata be ony ankizy tsy tamin'ny sabatra na tamin'ny fiadina maro zay noheverina hoe ampitafiana ampombana azy rehefa nomena any Davida io dia reraka avy hatrany izy tsia fa tamin'ny tana mahery sandray injitra de Andriamanitra nomba azy ka dia vato-kolonjy ray ihany nalefa tamin'ny pilotra navony afovoan'ny androny Goliata de nidaboka ilay lehilahy lehibe ary rehefa avy eo dia fanaritaka reo Filistina rehetra no enjeny reto Israely vitseny izy nandresy ny fahavaliny ary de aleo dinganina ny amin'ny Daniela na tsy taon lavaky ny liona tsy mimena sakafo irony kanefa tsy nahitsana na de ny volondohan'ny Daniela akory iray aza iry zao izaho mombanao rehefa retsika io tenio ary retsika voatselany amin'ny Jeremia izy iny toko voalohany de 20 zaho mombanao de ampahery ny dikan'izany ka ireny rehetra eny de manambary indrindra fa tsy foy tokoa ny sandrin'i Jehova ka tsy avonjy ary tsy malemy ny tanany ka tsy afaka hiaro ny olona fa mariny indrindra ny teny vavolombelona nataon'ny apôstôly hoe kanefa amin'izany rehetra zany hoy izy ninona fanoera ninona ady nefa miaravanana dia manotry noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika Romanina toko fahavalo de 7:70 zany ka ny teny fampaherezana ho antsika zay mety miaritra koa amin'ny fanontonan'Andriamanitra sy ny fanaovany ny asany hoe apôstôly Petera rehefa nitafiana ny fanahy masina fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy io izy dia mitomanive misalio izy mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny ko fantany fa mandalo io satria Andriamanitra momba azy anteriny eto ndray raha tozy fotoam-pahoriana eny fahoriana lalina ianao dia tsarovy le tenin'Andriamanitra hoe mandalo zao rehetra izao tsy ny filany ihany fa ny fahoriana koa satria ny fandresena nomen'Andriamanitra zay mino azy dia azon'ny Petera antoka loatrany amin'izany mampitraky zany mampiandrandro zany mampijery ny tavan'Andriamanitra zany momba ny olony tokoa Andriamanitra ary tsy miova amin'izany izy. De hoy izy tamin'ny Joshua raha hotendrena andimby any Mosesy mpitarika any Israely izy tahaka ny nombako any Mosesy ho izy no hombako anao koa tsy andao anao na afoy anao aho i Jehova de mbola nanteriny hoe ko maheretra sy matanja asa matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao Jehova Andriamanitrao lay tsy manadino anao lay tsy afoy anao mandrakizay de amin'ny ady sy ny zava-tsarotra rehetra mety atrehinao izany de nahazo toky azo hery ny olon'Andriamanitra ary inao nataony hiady izy hoy soratra masina satria Jehova no momba azy hiady izy satria Jehova no momba azy Zakaria toko 10 zany ny andininy 5 de hoy Jesosy indro zaho momba anareo mandrakariva ny hevitra zany de hoe na andro na alina zany na fotoana inona na fotoana inona na mora na misarotra ninona antony na toe-javatra zay atrehanareo dia momba anareo mandrakariva zany hoe tsy afoy tokoa na andaono mihitsy aho izy
ary tsy anam-piatona izany fomban'Andriamanitra izany, tsy tsahatra zany ary tsy hiatsahatra izany satria izy no manindry azy. Aonao miny tompo fe izay tamin'izany Israely tanaty fahababona mianoa ary taranak'i Jakoba ho izy sy izay sisa rehetra amin'ny taranak'i Israely satria efa nisy nahafatesana izy ireo tamin'ny zay fampahoriany zany na taona raha teo na mpiasany tao taranak'i Israely zay nibabena hatrany Akibo sy nentina hatrany Amboka na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aminy izy ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy anafaka. Isaia 4:7 zany hoe eto ampelantanako ny fiainanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mahatonga Andriamanitra nahary asy anao dia misy planiny ao dia nanehoana ny voninahiny ao ary indrindra nanome zany toky fa tsy misy aharombaka izay ao ampelantanan'Andriamanitra. Matoa tsy eo ianao tsy eo amin'ny sanatria zany miala fa tsy izy mafo ka ny antony mahatonga hoe Andriamanitra miantoka dia satria efa nanao fanekena tamin'ny voafidiny rehetra izy ary fanekena zay tsy tsoka io araka ny Isaia 4:10 na dia ezika aza ny avona na dia hifindra aza ny tendrombohy tsy tsoka ny fanekena zay natoko taminao ka matanjaka indriny ty fanekena ty ary tsy haivana tokoa izy milaza hoe mifanindrotraina am'izay anaovan'ny fanekena Andriamanitra ataony miray antoka amin'izy zany hoe ny fahavoazanao dia raisiny io ny fahorianao dia izy ny miantoka any amin'izany tsy mamela tokoa irery izy ity fanekeny ity dia mihoatra lavitra zany mataon'ireny olona hoe manao fatodra reny man dia hoe dia fa tsy haivana zany ambony lavitra satria tamin'ny fanekeny rany Jesosy nanaovany azy. Dia fantatry Paoly tsara ny amin'ity fanekena sy ny heriny ity dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia aonao ho izy vonjsaivana tamintsika tsy ela teto manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izy no mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra. Voarentsika zao andro vitsivitsy ny amin'ity atao hoe crise arabola crise financière zay donadona risetsy satria banky lehibe ray any Amerika trapahavoazana mifadisopo tantara natao ka mifanohana amin'ny banky rehetra tsy niany any fa maneran-tany dia zay mbola fetraky eto amintsika mbola vitatsika dia miezaka ny mpitondra ny fireny Amerikanina atao hoe anentsina ny bangao ary tsy ao any fa hatrany amin'ireo orinasa mpiantoko zany zavatra zay miseho ka tsarona am'izao zao tenyzao fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary fahasahiranana tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo zao tokony men'ny tompo eto amin'ny alalan'ny Paoly zay mijoro vavolombelona hoe matoky aho izy fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona am'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina 5 zany manomboka amin'ny 9 fa 5:30 ka hatrany fa 7:30. Dia nampiny Jesosy ty teny hoe momba anareo mandrakariva ao na fomba nanampiny azy ambara-pahatongan'ny fahataperany izao tontolo izao. Milaza zany fa ampelantanan'Andriamanitra tokoa izao rehetra izao. Izy no fiandohany ary izy koa no hiafarany. Dia inona no lesona fampianarana azontsika raisina ny amin'izany? Voalohany, aza mihevitra fa raha misy loza manjo dia tonga ny farany. Fa ho avy mantsy no dia ho fatsika dia hoe vitsy zany amintsika. Tsia, raha ao amin'Andriamanitra zay veriny olona ho farany aza no fiandohana. Ahoana mahatonga an'izany? Dia satria raha miantso azy ianao dia maninjitra ny tanany izy hombanao hamonjy anao. Fa ny farany izany tompony izy. Ahoana ho izy? Zany voalohany izany farany. Raha manana ady ianao zay tokony hifandaharanao aza misaintsaina zavatra maro fa ny sain'i Kristy ianao Jesosy no angatahako homba dia misainanao izy ary sainao meny dia hoe mombanao ao izy. Zay ihany. Ninona treanao na any amin'ny tribunal na amin'ny tokantranonao na amin'ny fiarahamoninao na amin'inona dia io no n'Andriamanitra za mombanao ka raha izy mombanao nga isy ahatohitra tokoa. Ny farany dia ao amin'Andriamanitra ary ina ny farany ao aminy tsy loza na fahafatesana na fangayaizana fa
fiadanana, fiainana voninahitra, tsy mba manala baraka izy. Ary zany hoe zay manana azy tokoa de manana tombony lehibe. Fa na oviana na oviana, na amin'inona na amin'inona, na manahoana na manahoana miery nanano fahavalona fa miravorana ataony devoly dia tsy ho resy tondromaso izy. Rehefa zay mitoera ao aminy, mitoera amin'izy mombanao ity, fa zay mitoetra ao aminy de mahazo toko lehibe tokoa ary tsy taitra pahavaly foana izy. Taonao ny mpanao salama, ny mitoetra amin'ny firenena zay ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aliko ny tsy to, tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vonana, na disy arivo aza lava eo amin'ny ilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Inona no ataonao? Ijery maso fotsiny ianao ka de ho hitanao ny amalina ny ratsy fanana ny faratsina. Salamo fa 1:10 any trano dia tsy hoe jereo fotsiny nadin'io fa dia ianaro miampianaro ny zanakao zay. Tena men'ny tompo teto amin'ity toerana ity fe zay hitano lana ny mpanompony ary dia ampy santerina mandrakarivo. De toy izany koa hoe tsy mampanahy zay manana ny tompo na ny impitsy na mety isy eo, satria Andriamanitra lay toetra mandrakizay izy no momba azy ary mamaritra ho azy de mialolanana azy. De mameteny tony hoe ny maizina dia ataoko mazava eo anolono izy ary mpitontaona alamako tsara. Izany zavatra zany nataoko aminy ka tsy amelako. Isaia 2:7 zany ny 9:12. Andriamanitra miasa ho an'ny olony zay le hoe miandany amin'ny momba azy. De ho koa Paoly apôstôly fa na dia mialevona aza ny toetrana ivelany noho izy. Zany hoe olona teny zany na olona nofo lazainy fahavalony hoe ino fa maty Paoly ary Paoly nge de tena tratra ny trano-bato, ny trano maizina sy ny sisa fona mihitsy. Hoe vitany aminy dia tsy mitsangana intsony izy. Ok zay vavan'ny Paoly io tsy toloflazany tsara sanatria zany. Havaozina isan'andro kosa ho izy ny toetranay anaty. De ny olona fanahy zany ny adama fanahy de le olona natsangan'Andriamanitra ny famoram-pony sy ny herin'ny fanahy masina. De milaza Paoly hoe fa ny fahorinay manahoana maivana, fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. De tsy inona io fa ny fanjakan'Andriamanitra ao aminao, ny tanan'Andriamanitra zay mombanao, ny sandrina zay aindrina ka tsy isy afaka mpiemotro zany mba hitanao izy siana afaka anao amin'ny adinao rehetra raha tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita. Zay le hoe tsy mandeha isika amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Tony mahita lay tsy hita dia Andriamanitra tokoa zay momba atsika noho ny teniny. Fa ny hita dia ho vetivety foana mantalo io, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Sarobily io teny io. Korinthiana 2:4 zany 7:12 sy 7:20. Inona rehefa zay ravako ny hevitry Jesosy sy ny fikendreny ho antsika amin'ny alalan'izao teny zao. Raha nanao zao teny fanomezana toko zao izy zay tsorona fa toy ny tare voady ary voady masina. Inona no antony? Ny antony voalohany dia ho fampahiresana antsika zay manaiky azy hiaraka aminy ary indrindra anaiky rahany anao ny fanompona masina. Tsy namela irery ary tsy mamela irery ary tsy hamela orery na ho resy tondro maso na ovina na ovina zay manaiky ny sitraponina handeha irahany izy, satria fantany tamin'ny voalohany farany dia ny fataterahany sitrapony. Ka ny tanjona zay apetra ny kendren'izy reny dia tahaka ny amin'izy tompony ihany. De ny teny hoe vitako ny asa zay na ny rahanao tompo ahy. De araka ny teny Jesosy manao hoe ny haniko dia ny manao sitrapony zay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Ato tokoa no atrehan'ny mpitory filazany tsara. De araka ny teny Jesosy izy tsy nanafina. Indro izy za maniraka anareo ho tahaka ny ondro eo ampovoan'ny ambody, ho endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromelala. Ady io kanefa ady tsy resy fa ady mandresy satria mahery lay momba azy. De ataony mahery tahaka azy izy reo de mahary toko tsara ny olona zay irahana. Toy Paoly lazany hoe raha Andriamanitra ny momba atsika iza no ahatohitra antsika. Tsy hoe freriana manofo zany tsia fa mifahafantarany tsara lay inony fa tsy afoly azy izy
indrindra raha manao ny asany izy satria miray antoka any amin'ny Jesosy izy raha sanatria ka afa-baraka izy ny anaran'ny tompo afa-baraka nefa naoviana ny voninahitro Jesosy tsy omeko ny hafa dia Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy fanatolony amonjy antsika rehetra tokoa izy tsy omeny antsika mamy am-pona miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra ko raha ty amin'izao tontolo zao tokoa i Jesosy mahitanareo fahoriana matoky zaho efa naresy izao tontolo zao dia hoy Jean apôstôly ny amin'ny hoe fiatrenan'ireo antikristy zany hoe reo fanoerana amin'ny fomba maro samihafa na amin'ny alalan'ny filôzofia zany na amin'ny alalan'ny fampianarana tatsinana maro samihafa na amin'ny alalan'ny finoana zay tsy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly marina ary indrindra amin'ny alalan'ireo hoe mini manangana hevitra ambony amin'ny alalan'ny fanompody-tsampy anako izy ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny mety isy fanoerana atrenao amin'ny olona akaikinao amin'ny fianakavianao amin'ny mpiray miara aza taitran'io efa naharesy ireny ianareo satria lehibe mahery indrindra ny dikan'izany zay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo zao ao ono zany dia volobe nahary zao tontolo zao afaka hibaiko azy sanatria hevitr'olombelona ave no azonany famonjena sy ny fitahina sanatria misy ny tompony dia Jehovah'Andriamanitra zay nahary ny tany sy ny lanitra eny lanitry ny lanitra zay rehetra eo aminy izy nahary azy izy no miazona azy ary izy no mibaiko azy faroa manaraka izany fampahirazana antsika koa ny tenin'ny tompo androany fa tsy mandeha irery ny olona zay irahany ary tsy avelany sanatria ho rembony fahavalo ka ho afatafy aona moa ny filazan'ny soratra masina raha nandeha nytona filazany tsara tokoa reo mpianatra ary ny tompo izy niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy horetsika koa io tenin'Andriamanitra azo mantoka io zay milaza fa nafirina inona dia ny fitsasana omeny tompo asy ianao dia izy miantoka tokoa ny fahatanterany dia inseho indrindra teo amin'ny apôstôly zany hoe herin'Andriamanitra zay momba azy zany ka hanamarinany amin'ny alalan'ny famantarana ny teny rehetra zay ampiteneniny dia nanao asa lehibe izy reo nanao fahagagana izy reo nanao fanasitranana maro mba hatanteraka ny tenin' Jesosy tokoa hoe hanao asa lehibe noho zay nataoko ary izy satria izaho makany amin'ray dia irahany fanahy masina dia ahoana ny fiasan'izany dia hoy ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:12 ka hatramin'ny 20 raha io no raisitsika vetivety amin'ny anaran'ny tompo vary ny tanany apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona vavahady io ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany ray taminy satria mahery loatra izy daky ny fahazavana miseho ka so maheo ianao nefa mankalaza azy reo kosa ny vahoaka ary vao mainka nisy olona maro nalana vavy nino ny tompo nanampy ho isany ka dia nentina teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azony tandindo ny petera ay azy raha mandalo izy ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary zay nampahorian'ny fanamaloto ao dia sitrana avokoa izy rehetra sitrana avokoa izy rehetra tahaka tamin'ny andron'izy zany tahaka tamin'ny andron'i Jesosy atao hoe andron'i Jesosy fony izy niseho tamin'ny fitetian-tany fa mainka amin'ny andro ankehitriny ny fiasan'ny fanahy masina ary dia izany mbola nendreny hoe izao ny famantarana anaraka izay mino omena fahefanany mino ary fahefana feno hamoaka de amin'ny anarako izy de voly zay mpisandoka mpangalatra mpamono ary mpandringana ny fiainan'ny olona io kosa no roahin'Andriamanitra ary andringana dia metra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny ho sitrana ho afaka amin'ny gejany ota amin'ny ozony ota zay mitondra fahafatesana ary miaraka amin'izany dia ho afaka amin'ny aretina rehetra satria efa noraisin'i Jesosy teo amin'ny tanany ka ny olatra zay nanombona azy teo amin'ny tanany mitondra fanasitranana ho antsika io tanana masin'Andriamanitra io mbola vonona homba asianao dia avelao Jesosy hombanao ary mbombanao amin'ny herin'izy to araka ny teny Paoly tamin'ny Timoty hoe tsy omen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanamahery fanahin'Andriamanitra fanahy ny herin'Andriamanitra fanahy ny fitiavan'Andriamanitra fanahy ny fahononan-tenan'Andriamanitra zany hoe ampy ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa zany mijoroa
azo omena toerana ny devoly manohera azy hoy ny soratra masina dia andositra anareo izy amin'ny anaran'i Jesosy zay momba anao. Aza mamela ny fahavalo haka ny anjara lovanao dia ny finoanao ny voninahitr'Andriamanitra zay atafino anao, ny firaisanao amin'i Jesosy zay nomenanao ny rany Kristy raha ny fanekeny zany. Aza vela ny devoly hibaiko ny fiainanao na hibetsy aminao fa ampy tsara Jesosy. Lay miantso sy mbola miantso anao amin'ity andro ity, antsoy ao izy dia ho vonjena ianao, dia fantatrao tokoa fa mahery izy ary mahery ny tanany hanafaka anao ary azo antoka mbola ombanao. Andriamanitra raha miantso anao anatin'azy dia tsy niandanao. Andriamanitra raha miantso anao ary maniraka anao ny fanompony dia tsy amela anao vinanao ho viraviran'ny fahavalo sanatria zany. Ka ho anao indrindra zay manao ny asan'Andriamanitra araka zao tenin'Andriamanitra zao, na manolo tena hanompo any tompo hiaraka aminy anao ny sitrapony, tokony meny tenin'Andriamanitra raha milaza Jesosy hoe indro zaho momba anareo mandrakariva aza mianahana. Tahaka nireo mpianatra raha nahita ny tompo izy zao dia nisy niankohaka, zany hoe nanaiky tanteraka mihitsy ny fiandranan'i Jesosy, fa ny sasany hoy izy voa raha zao dia nianahana, aza mianahana tahaka sasany amin'izy zao. Dikany hoe aza matahotra fa matokia an Jesosy za ihany hoy izy. Dia miaraka amin'izany koa dia aza mandeha irery, aza miady irery, aza miasa irery. Avelao Jesosy hombanao, miandany aminao, enteo aminy miadinao. Ianao indraindray mantsy ny trandra ny asa ny henatra hoe zao ve dia hoe hitan'Andriamanitra zao hoe izay indrindra ny takian'Andriamanitra zay manavesatra ny fonao, zay masaka ao ny fonao, zay mameno ny fiainanao, enteo aminy io le hoe anakatonorian'ny fonao, zay mibana ny fonao. Avelao Jesosy mibana amin'ny fonao fa tsy tonga ao izy sanatria mianjakazaka na miravira fa nona hoe ho aminao ny fiadanana. Naovinanao vin'Andriamanitra tsy amela ny olony angaiay ary tsy amela ny voninahitry ny anarany ho voazosy. Dia omeny toky isika koa amin'ity andro ty zay kely hery dia omeny hery be dia ny fanahy masina zay momba antsika. Io la tanan'Andriamanitra zay momba antsika dia ary milaza tokoa fa tsy amela antsika mirery. Amin'izany dia mahatoky lay mahatoky somarina dia Jesosy Kristy lay tsy miova omaly anio ary tsy ho mandrakizay zay niteny ary mbola miteny amiko aminao amin'ity andro ity hoe indro zao izy momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny fahataberan'izao tontolo izao ho voninahitr'Andriamanitra. Vavaka isika tianao ary mahery indrindra ary indrindra mahatoky ka tsy miova. Misaotranao tompo manintsy tanana, ningananao ny fahavalo, roanao ny devoly, nasitrananao roa sy aretina, hanonao famelan-keloka sy fihavanana aminao Andriamanitra. Mba ho fitafihavanana aminao indray zay amin'ity andro ity ka dia avaozy aminay ny tokomenao hoe momba anay ianao, tsy mahafoy anay, tsy mahasaraka anay satria efa tianay hatramin'ny voalohany dia tianay hatramin'ny farany amin'ny fitiavana mandrakizay. Tsy handeha amin'ny fahazarana zay na amin'ny fahadoko itena na iana anaka isalasala fa noho ny fahasoavanao dia irao ny fanahy masina fa na mahery tokoa androdana andringana andevina ny asan'ny maizina sy ny asan'ny nofo, ny asan'ny ota rehetra ao anaty zay hevitra mampisaraka aminao Andriamanitra ary manajamba anay tsy ahita ny voninahitra ao. Noho ny fahasoavanao dia mamangianay amin'ity andro ity mba ho resy lahatra tokoa zahay fa mijoro eto avoanay ianao ary te hijoro amin'ny fiainany olonao amin'ny fiangonanao miteny hoe aza matahotra indro izaho momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny fahataberan'izao tontolo izao. Misaotra anao ry Jesosy io. Amen.